azo lazaina fa tsy mahomby mihitsy ny fanabeazana eto amintsika satria tsy tantaratra zany any amin'ny fampandroana any amin'le tena tanjona zany dia tena tsy manjavozavo be zany ny fampianarany fa raha hoe tazamina amin'ny pourcentage io dia ohatrany hoe mandeha ka izay no antony anaovanay antsoavo foana zany hoe ovay ty fandaram-pianarany ty fa efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy itsony. Ty Madagasikara ity dia ataon'ny mpitondra io any amin'ny sehatra ny fampianarana aloha mipotehany dia potika ho azy mazava be satria dia misaotra izy hoe misaotra anao Andriamanitra fa manana vahoaka dondrona satria le ankizy tokony ho beazina le andraty fahalalana edinan'ny abadona tsy ampidirina anatin'izany mazava ny re olona zao zay ile naverimberiko teto vao nanomboka fandarina dia efa niteny tsy anala mangarery Madagasikara raha izaran'izany nareo dia zarao isaparitra na omeo isaky ny fokotany zay iny nanomboako azy teto apetraka isaky ny fokotany io ary dia tsy asiana n'le hoe mitondra karatra zao na mitondra karatra zao fa samy misitraka ohatrany andeha vidy vary ave zao na andeha vidy anana etsy dia tsy mahazo ianao raha tsy mitondra karany apokotany efa misy zany faniliana mazava ao anatin'le izy aloha na tiana na tsy tiana efa misy ny faniliana mazava ataon'ny mpitondra efa ilony tsikelikely zany tsika dia hozarainy hoe reto hitatsika ka raha ohatra raha sidany anatina finoana dia hoe ty aminay Jesosy aza miteniteny io rehefa ohatra ny olona manana le finoana dia anazy iny rehefa ohatra kosa ny mpitondra mitondra eo na iza na nametraka anao teo na tsy nametraka anao teo dia anjaran'ny mpitondra no mamahany alasahirany vahoaka ao aminy fa tsy hoe tsy njaraina akory lay vahoaka ao aminy hoe eto dia fantatrareo mazava zany hoe ao anaty zay nge le fanisanan'ny olona mpanaradia azy io tiany atao io hoe izavy le manana karapokotany isitraka azy io dia eo izy manisa dia fantany hoe ayve olona 30 fotsiny manaradia anay eto analamanga ohatra zay dia ohatra zay ihany koa ny mifaritra fa raha tsy njarainareo ohatra n'izay hoe nataoko ohatra teo ny VMM toa dia zay tonga eo dia afaka mividy dia mamisitraka dia mahazo azy vitany tsisy olana be satria maninona mitsinjo izy hoe samy malagasy tsika fa ireto tena mahazavany tena zarainy zareo mihitsy hoe ny zavatra misy ao anatin'ny fametrahana le rafitra eto amintsika dia zao apetra mihitsiny hoe alefaso aloha io rehefa mandeha io dia hitatsika eo tamin'ny voalohany izy le zara le 10 kilosy ny voamaina sy ny mpandehany tsy nisy hoe nitondra karapokotany mazava be dia nahita izy hoe rehefa marobe tafalatsaka rehefa tratrako fa mitindra mitoraka ty izy tena mamaritra mihitsy hoe aiza ho aiza ny maritatsika an'le tena isy io dia taviny io mamaritra an'le isy izy hoe firy eto analamanga manaraka atsika dia hijereo amin'izay zao izy zay no nanaovana an'io amina toby anankiray hoe eto dia eritrereto zany raha ohatra ka vahoaka marobe indray manana an'le avadiko teo zany le vitsy fa raha vahoaka marobe indray zany manana an'le karapokotany andeha hoeny dia ifanosika eny dia inona indray ny zavatra nisy sanatry avy mivava ladiny lela sanatry avy mivava ladiny lela averiko fanotelona sanatry avy mivava ladiny lela anao ohatra n'le fitokanana zay tsy nahazo ny fankataovana iraisam-pirenena ny kalzany Barea ka nalatsaka ain'olona 13 teo obserborta ty amin'ny FJKM sola ho iaho so ndreo dia misy hoe nampitahorin'ry Marghe zay tsy fa eritrereto tsara ho an'ny mpitondry tonga dia mikisaka io hoe ameo isaky ny fokotany ny ao anatin'ny fokotany tonga dia mazava zava ny tatana fokotany teto andrenivohitra tonga dia fantatra hoe rianina itsy atsy amin'ny logement zao rianina itsy dia tonga dia vita dia mirava an-tsena fa tsy vorivoripory rian ery daholo le olona rehetrarehetra ery mamasina dia inona dia hitohana indray fifamovozana dia avy indray nareo sorena dia mitohana fifamovozana nefa nareo milaza hoe tsy mahazo milatsaka an-dalambe midika izy efa raha vao midiny eny ny olona dia efa milatsaka an-dalambe ay ve azo atao ihany ka raha tovinarivo sanda milatsaka an-dalambe rehefa naresy Barea tena azo natao tsara akaiko dia nisy nanitatra indray matsy lay izy dia avy eo indray dia hoe azy hitarina ny olona tsy manitatra zany fa ny zavatra misy iainany manosika azy tady foana ho azy zany
nareo raha nga ohatran'ny hoe ampianarina ve eny nareo koa moa kisendrasendra natongavanareo teo de ohatra miana mandeha foana de ohatra miana mandeha foana ao anatin'izany sehatra rehetrarehetra izany no amaritantsika ny resaka rehetra hoe inona ny tokony atao amin'ny famahana ny alasahirana ho an'ny vahoaka de izany rehetrarehetra zany tsy jerena fiavinana foko fa mametraka ny mpitondra zay mahatsapatena fa mpitondra zahay tena miteny foana tsy misy filoha eto fa mpitondra misy satria mahazava be raha le filoha de le filoha zany efa izy rehefa hoe filoko fa le mpitondra de mitondra mihitsy de mamaly alasahirana inona ny olana ataonareo tadio mazava tsara fa ny olana eto Tananarivo tsy to velively ny olana any amin'ny faritry mahatsiatra ambony ny olana mahafaritry mahatsiatra ambony tsy hitovy amin'ny olana any Atsinanana any Tomasina samy manana ny olany ny isa-paritany enina ihany ny faritany eto fantatra aloha aza potipotehanareo le faritany fa enina io efa nisy ao ny tantara tamin'ny androny Andry le kasera sy ny amiraly le saike zaraina io de tsy ne de le marimaritra ny iraisana hoe mahoina marina moa Madagasikara no zaraina nefa za malagasy mpanohatra ihany koa malagasy de nijanona izy nanaja izy tsy nieritreritra mihitsy hoe reto mpanohatra fa le samy malagasy de hoe ajaiko ty de samy malagasy aloha raha fa ekena satria efa nifonanjanahary onosy ray ty de misy faritany enina ao anatiny mazava angamby zay fa anjaranareo rehefa mivakinareo fa rehefa tonga eo am'le toerana de averiko faritany enina io de efa miteny azay ny zavatra misy zany ho amin'ny ankehitriny tsotra be ny fanadiadina ao anatin'izany rehefa mametraka nareo any fampianarana ho an'ny daholo be maninona koa zany ny fampidirana tsekoly any anivo fanabeazana fotsy iteneniny ray zany rapitso hoe tsy maintsy mitondra kary ny apokotany anareo zay zany atao ndraiko zay zany lazainako de ny anivon'ny sekoly ambaratonga faharoa fotsitra ny anivon'ny CEG sy ny lycée satria reny mbola anna fanjakana de tenenindray zany hoe tsy maintsy mitondra kary ny apokotany anareo raha tsy zany nareo tsy tafiditra mianatra ato mampalahelo de efa miteny azay ny zavatra olana eto amintsika de tsotra tena apetraky nareo mihitsy le zarazaraina hoe zaraiko an'izao ty de jereko ny manaraka rehefa vitsy ny manaraka de mizara indray ary ananina de jereko fa zara ho arak'izay ara de ataovy mitondra le kary ny apokotany ary le olona de hita eo de fantatrareo am'izay de tsapanareo de rehefa hitanareo le olona le mitondra le kary ny apokotany ka vitsy nareo de mialay am'le toerana de za anisan'le merci président zay vo hiteny an'izay zany tonga voalohany ihany na ilo manosa koa raha ozy izy le arangazay tonga kio satria fantatrareo la isa de davy isan'io de tsika varimbarinao anatin'izy ary io ny zaraina le izy isa de davin'io hoe mbola misy firy zany satria efa tsy mahatoky tena tsoy satria saika any akamaron'ny olona manerana Madagasikara efa tsy mitovy hevitra amin'ity mpitondra ity zay nge le zavatra misy tsy mitovy hevitra intsony satria ny olona zay everiny fa amme vahaolana sy ny alasahirana ho azy hoe ity raha nga mba misy sosikevitra mba ho eto any ho an'le mpitondra io de le mpitondra manana le ampipodisy toerana de hevitry ny mpanohatra zany izy koa nitondra an'izany de tsy ntsarainy le olona hoe reto mpanohatra manohatra raha potikevitra tsy hitovizana fa miompikevitra kosa ny fampantrona Madagasikara raha manana raha izay ny tantsika de isorana ranga fa raha ohatra ka mbola io naonaovantsika anazy de lasa foana ny saina maneritreritra ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny satria ampizara amin'ny malagasy tanteraka ny zavatra zay misy eo zao tsika tamin'ny fotoan'andro nge nahita nge tsika raha ohatra hoe samy manana ny io le hoe samy manana ny ravalony io tadiditsika tsara mihitsy fa zany ngiaravalo manana zany de nieritreretin'ny olona tam'izany fotoana zany filoha-pirenena zany fe zany rangampivaritry nono mialatsiny am'le fanoarana de tateo arina indray de nisy le hoe ravalo manana ihany keo fa ravalo manana hitatsika ngama fa nasin'ny olona hoe ravalo manana bomba korotamby lasa nasurinao nge le olona de nisy ihany koa zany ravalo 8 cm zany zay le ravalo 8 cm de nisy ny ravalo 8 km aloha tsy toizako tsonika
raha iteny zany mantsy de mampahatsiahy zavatra be dehibe. Raha ohatra ka nitondra teo reo tany aloha reo hoe nisy zavatra tsy nety tato de natonga amin'ny vahoaka nidina an-dalambe de nampiongana ny anina ka navoadaka ny anina, zay zany ny tokony anatra hoe aloha kosa ranga tsy atoko itsony. Raha nanao ingara-valomana tadiditsika mazavatsary, izy ny namorona ny kity scolaire de nalain'reto tahaka. Rehefa nakatahaka nefany diso le fakatahaka hoe mitondraka ary ny apokotany, ahoana ary zany mipetraka zao hoe fantanina io, ahoana zany ny anaovana an'izany. De zarazara ataovy am'izay saim-patana de raha pitsora afaka pitsony anareo de afaka misitraka zany daholo vahoaka malagasy. Ohatr'izay igny le nitondranareo an'le jirona koa nentina teto ampifantarina an'ny vahoaka zany, nentina teto Madagasikara io tompoko lasy tompoko vavy le hoe amidy io de ny vidin'io raha sy nisam-bolana de rehefa mahefa lizy nareo mandritra n'izao volana de lasanao manokana io, tadio aloha zay tsapary zay. Fa rehefa aveo tsika tratra n'lay tsy fahampian'ny herinaratra, zay no nitondra n'zany herinaratra zany fa le nareo jiro. Rehefa tratra le tsy fahampian'ny herinaratra tsika de niteny am'izay ory mpitondra tena enjana ranga ty tsy fahampian'ny jiro ty de mazava be noentin' le jirona koa de meno nareo ko jiro nangatahanareo ko nareo ke diso fangataka tamin'ny voalohany. Fa raha nangataka zavatra tena izy nareo de nomeny. De ohatr'izay ihany koa nge zavatra misy rehefa 700 mégawatt ny teo de nampitombony valonjato le fanamafisam-peo iny ty noresahany de tsika lasa le lasa enjehatsika indray izy hoe teza zany le 700 mégawatt am'le herinaratra fanamafisam-peo aininy io io iny tena talenta ny kapokany io de inona ny tokony apokoraky atsika allo izy zany zay. De zao zao de efa misy manao kajy manomanomana fifidianana amin'izy inona re olona nanaovana kajy an'izany be dehibe igny tsoka tsy nenjehana teto fa za zany miandry amin'ny ankehitriny hoe iza zany ny sa ametraka ohatra ny nataony ery zorazafy Mahaleo hoe ametra-pialana fa noho ny antony ohatran'izao zany ny tombontsoa ambon'ny firenena sady mitsinjo mahaolona sy mamalagasy. De miandry zany iza mba mpitondra ny angatany amin'ny filibery-tsiranana nakaty iteny efa tsy mety tsondra nga zao ohatra le mpiaradia amiko manosika anaenjerany naty lavaka de le vahoaka malagasy mitanatana vava nefa ny eto amintsika misy arena kibony tany afaka mahavelona tsara an'ireo vahoaka malagasy ireo ary afaka miary tsara izy ary afaka mironana asa ho an'ny tanora. De iteny ao amin'ny ankehitriny ho an'le mpitondra iresahako hoe metra-pialana zandra ngany tena zava-dehibe tombontsoa ambon'ny firenena zany tsy misy hoe fahalemeny zany aloha ny olona zay iorakorakany hoe aiveo na metra-pialana ihany aloha zay fanesona any fa le fandraisana andraikitra am'le fampandroana firenena ny tokony apetraka hoe ety malagasy ity reto olona reto izay nametraka anateo an'le toerana dia averiko any amin'izany le izy hoe hiala izahay zava-dehibe zany. Ary raha izy mitenen'izay hoe hiala aho be dehibe nga mba nitorany eo marina tsy be dehibe ny tapaka lalan-draha eo hitatsika raha tamin'ireny famindram-pahefana tamin'izy filohan'ny teteza mity reny de niala izy de nisy fifidiana teto amintsika betsaka ny eny namany latsa-dranomasy torana sy ny hoe very fihinana very kapoka taditsika mbola misy saren'izany ato sa alefatsika amin'ny fahita lavitra ve de hitan'ny olona ireo de nalefa le ira hoe namany reo tena namana de betsaka ny latsa-dranomasy sy ny latsa-delo jereo sary ny sary eny zay fahita lavitra nay sonja-pe mitahiry ny raky-peo sy ny raky-tsary betsaka anie zany fa tsy tokony atao mahagaga ny olona ao anatin'izany hoe itonga indray le aviavy ny akamanay fa hafa nomaloka tonga indray de ny rafitra misy eto zay ny naverimberiko teto foana hoe tsy olona mihitsy ny olana eto amintsika efa rafitra jereo tsara ianao rehefa manao kostary na manao ataontsika lobaka fotsiny arany fo diso amin'ny lavaka anankiray de tadiva diso daholo hatrany amin'ny farany ambany fa tsy misy hoe na io mibotsina ny sasany na mifandikana ny sasany de arian'le farany ambany lava sy fohy satria diso hatrany am-piandohana le de zay le izy efa diso hatrany am-piandohana isika
tsy le rendrarendra sy le fa mamirapiratra hoe io Antananarivo fa mamirapiratra fa irio misy zavatra mandehandeha afaka hitateran'olona izy ry ambondrio de rio ny ry alaka erivo ery misy rano misy loko maro isan-karazany nasiana lokon-drofio izy le olona avy any an-tanàn'zay de mampivarina an'le gasy de rio izy ny sasany misy fiara tsy nandoavam-bola nefa nandritry ny efatrano fotsiny de divitra de ato izy ny sasany misy kanja tsy azo ilalovana nefa ny manana pilalomatianina isika de ario izy ny sasany misy hôpital zay nafa manara-peritra nefa ny fitaovanao aminy tsy misy ny olombelona ao ampiasainao anatiny tsy zarizary any ka betsaka amin'ny malagasy mamony ainy sany zavatra rehetrarehetra zany re olona mila fahatarina io aza ampidirina anaty kady tsony zay ngefa naveriko anareo foany rehefa nanao izy an'le 20 kilometra tapitra eo zany le anazy satria izy afaka ampiasaina io tsy misy tso zany makany tomasina de aza anaovana kajikajy hoe hitokanan'io isaka 20 kilometra zany midiksa nareo zany miombokevitra aminy hoe mbola hitondro eo foana izy fa rehefa miteny oatra ny ana maro jona raha tininana manao olona tsara miteny hoe tapitra eo zany le anazy tapitra ane zany ny fitondrany vitane zany mahafinaritra ane zany raha zay ny fampiresahana izay ny eno izy tadidiko tsara mihitsy averitsika ve tantara ary mpitondra feonatsika akoatran'le fiaonana tany ho any fefa tonga teo an'le fitondrana de mba niona teny ivato de nyresaka de mahatsapy ianao za olon-dehibe ianao tsy zazakely na de mbola zandroko lavitra arany fa nyresaka tsara isika aleo tsy ampahafantariko amin'ny be sy ny maro fa manjary hoe inona ny zavatra nisy fa aleo fotsiny rehefa tsy mety ny ataonareo de miresah aza resahana inona zany zao misy olona zao reo le voaroroy mampalahelo ne raha tovinarivo sande ny sivy tamin'ireo voaroroy tamin'ilay boina 777 misy adimy tonga tsotsofondrivotra reo de tonga tany Iran tany misivy tamin'ireo olondreo satria efa misy 30 zany zao voaroroy 220 no voaroroy tamin'izy ireo maninona ny sasany tsy jarana hoe ty makany tsy afa de reto makany tam'mora de sivy tamin'ireo na rehefa ary aminay ary avaradrano am'le fonja vavao ka inona zany tsy nampidirana fianoasina any an'le fonja any za ve mivaly babena an'le faritra avaradrano za aloha de anisan'ny tena tonga de mivoto fo mihitsy mivoto orina nametrahana hoe eo amin'ny faritra avaradrano zay fantatritsika ny sotoavina mamalagasy eo zay fantatritsika ny mamalagasy sy ny poirany ny nanan'ny malagasy maneran-tany an'ireo fadiko sohatra anay ny hoe izany raha lamby zany nampianatra ninona enomby teo ambotra biby tany masina re olona zany mivaly-babe napetraka reo fonja zany ny tena hoe fanaovana tsinotsinona raha mijeritsika rehefa tonga teo reo olona vany ivelany tamin'ny sehatra ny sadeko teo ny raha tsika nahita very asina le rova be amin'ny manjaka miadana rova Madagascar zay navadika an'izay moa izy taty arina jereo tsara fa tsika malagasy anie rehefa niditra tao hatram'izay nanala kiraro ohatranay io rehefa miakatra tatami zahay de manala kiraro satria tany masina rehefa nao karate nanao judo tsy azo hitsahana kiraro ny any ambony tatami fa tsy maintsy manala kiraro ianao ohatr'izay ny rova tany masina io misy fombafomba atao io fa tsy hoe zay olona tonga eo de miditra avy hatrany de manitsakitsaka hitatsika very le asina de hikariko an'izany raha vitsika tsy tenitsony fa mahamenatra ny zavatra misy zay fametrahana ny zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy rehefa tahiny ianareo ka tonga eo indrindra fa andety amin'ny hevitra ny anatsy any amin'le mpanohatra fa any amin'le hevitra tsy mitovy am'izao fitondrana zao tonga eo afa-dio sekoly rangah io na avadika io toeran'ny BNGRC hoe fiarovana ny loza ara-boajanahary de afaka miditra ao reo olondreo mba atovy an'izany rangah io raha sitraka reo ny fafantaritsika anie mazava ho azy matoa zany resahantsika eo
ny resaka tsy fisian'ny fahalemana matonareo mampitombo an'ireny fonja ireny isaparitra midika izany fa ho betsaka kokoa ireo tsy manaraka ny ara-dalàna ary betsaka ireo totakery sy ny dahalo eto amintsika matona ampitombony ireo mazava anie zankady zany e ohatra antsika mampitombo sekoly de mazava anie za fa betsaka ny hiditra an-tsekoly ny zaza malagasy de matonareo manao an'izay mazava be fa hitombo zany de nareo ihany koa manao an'le toerana hipetrahanareo zany ko misaotra anareo fa le nivaradrany fotsiny avadio any am'izay toerana tokony hivadiany na avadika arak'izay teneniko teo zay ny resaka tsy fisian'ny fahalemana za tsy tenitsony aiza re olona mba mitany sa hoe isika rehetra rehefa miditra eo rehefa avy eo hoe aiza zao mba milamina mandeha ny an-dalana antsika vao entaka sy voavono hitantsika tany Tomasina io a tantarain'ira zafimanina erinao mpanao gazety ny Cultive FM any Tomasina voavonontsika ny an-dalana maty tsika ny an-dalana miditra ny ampasantsika misy mangalatra ny tolambalo hoay zary tsika ty rary ny sitsiny ny raha mazava be ny ataon'ny musulmane oatra anay aloha dorana de samy miala de lasa vovokako de vita fa tsy hita itso zany zy ale satria mitaintaina eny an-dalana mitaintaina ao anatina tokatrano rehefa maty anaty fasana mbola mitaintaina ihany ko misy mangalatra inona ara zany ny zavatra isy eto mampalahelo a maro ny zany zavatra resahako zany a de zay le vahoaka malagasy de mipitrapitra tadima zavatsara fa rehefa misy ny ray aman-dreny eo de jereo tsara raha vao misy zaza mipitrapitra eo tonga de le maso mamatatra hoe zao ny de daviny ty zazy ty de mamaly ala sahirana le ray aman-dreny hoe nona isotro rano zay le zavatra misy iainana ao anatina sehatra maro isan-karazany zay nge le fametrahantsika an'le hoe apetrao an'le tena izy le fametrahana rafitra sy ny fanarahana izay rafitra tena izy izay fa raha vizay tsy mipetraka any amin'ny tokony ho izy fa manara-dreny rano ary raha ohatra ka mbola tsy hanaraka ny zavatra ara-dalàna izay nataon'ny teo aloka hita fatsinety ka mbola toiza le atiarina mazava anie le olona efa hita fa nisy zavatra tsy nety teo amin'ny fiainana tadima zavatsara fa raha nietsika faran'izay navavay teto amintsika zao de ny laindinoara zany zao tadidin'ny olona foana na de nanao ny tena tsara ary le olona tao anatin'ny fito taona fa iny mamatsika ao anatin'ny saina nisy an'izao nge teto nisy fandrobana ny teto na nanao ny tsara ary le olona tao anatin'lay fanapahana lava indrindra ohatra nataon'ny amiraly tsy misy afa-tsy izy ny lavadritra ty zao manaraka azy ny diso tadidin'ny olona foana raha mbola manao ny tsara raha izao fitondrana izao tadima zavatsara fa izao fahoriana mahazo ny vahoaka zao tadidin'ny olona foana hoe tam'izany mpitondro zany ony nisy an'izany boakely zany ny ony nitondra teo de nanala baka ny olona de nitondra labizita ny ampianarany tadidin'ny olona anie zany tam'izany olona nitondra teo zany ny ony de nisy an'izany fampisaviana zany tary de nisy an'izany kozinina makary sy makary de lasa nahafato ny datura sy ny beladonna nefa zany anisan'ny fikosehana dablita ny ampianarana raha ho anay zay mbola mahatsiaro zany ary nampiasa an'izany tanteraka ho amin'ny ankehitriny izy am'izao fitondrana zao mahafaty le izy azavadibadika reo ny resaka